antoko tiako i Madagasikara manomana ny mpikambana ao amin'ny sahady hiatrika fifidianana. Fitantanana ny raharam-pirenena tsy misy asa ny fitondrana amin'izao hoy Paul Rabary. Fivaovany ny toetr'ny andro, mamely ny gripa sy ny aretin'ny taovam-pisefona. Tompoklasy sy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana trany no iarabakanao no sady tsy diako ny tokantranonao amin'ity ariva ity tonga soindrainao. Atao anatin'ny fampirahalam-baovao ny fahitalavitry ny MPS koa dia manasanao ampanajana sy ampitiavana aran-tena koa anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Araka narahintsika atao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia nitanterahana nomboka omaly ny fameloma maso ny Antokotima tany Antsoy, Ambanja ary Ambilobe. Tonga tany an-toerana ny sekretera jeneraly ny Antokotiko i Madagasikara nisy araka izany ny fampiofanana nomena ireo mpikambana tany an-toerana. Jessica Miray Njaka Rakotomalala narindra ny Andry Rakotomalala. Omaly tolakandro no tonga teto Antsoy ny bureau politika ny Antokotiko i Madagasikara. Niona tamin'ny mpikambana tima teto an-toerana avy hatrany sekretera jeneraly ny Antoko Rina Randriamasinoro. Niroso tamin'ny fampiofanana sy fanomezana toromarika ny mpikambana ety fotony. Nisy ihany koa ny fidirana mivantana nataon'ny filompanorona ny Antoko nandritra ny fotoana. Makasitaka ny fatokoavanareo toy izao satria matoa nareo tonga toy izao mbola manana fahalaltenana tsy maintsy alàna na fahalaltenana ary nareo azy ataitra foana amin'izay olona mivativaty ihany fa matoa dada naniraka ny délégation nanakany reny matoa dada mbola milaza hoe mbola hoavy tsy andrisy fahalaltenana nareo mihitsy akorona kely bisa mihina reo matoko sy mihiny tsara fa ny zavatra ho ataotsika efa manana programme maty paika tsara mba ahafahana mampandroso ny Ambilobe sy ny manodidina ny ambanivohitra tantsaha ary koa ny any amin'ny faritra. Hitanareo tsara zavatra vita hatramin'izay ary tsy mba tsaratsika mana ratsy na hoe mitondrakosa olona fa le tsaratsika manao zavatra hafantaraka izay mahasolo vahoaka ary tombontsoa iraisana ny vedavina fa tsy tombontsoa anankiray. Ka raha misy olona vadibadika any na milaza hoe zay alako zao anazy zany aza matahotra zany nareo fa mino fotsiny ihany. Ankoatra ny Antsoy, ny totao Ambanja ny fampiofanana omaly ihany. Na dia hariva aza ny andro dia tsy nasakana mikatroka ho tonga maro izany. Miompana betsaka amin'ny fanomanana ny fifidianana ny fampiofanana, ny tsara ho fantatra sy ny tokony ho atao. Vahoaka izay amin'ny antoko politika atsika ahoana ny fomba analitsika izay etaetany vahoaka te hiova amin'izay politika mpitantanana ny firenena izay tsy maintsy amin'ny alalana fifidianana dia isika izao tsy maintsy miomana ao anatin'izay fiomanana fifidianana izay. Ny fiomanana ao anatin'ny fifidianana dia misy karazany telo, misy fiomanana mialohan'ny fifidianana, misy mandritra ny fifidianana ary misy aoriana ny fifidianana. Ho avy zany zao afaka 5 andro ny fangavozana ny listy ny mpifidy ny zava-misy ny zavatra amin'izao fotoana izao nefa ny mampalahelo dia tsy voentana ny olona vitsy ny mahafantatra izany hoe isy ny fangavozana listy ny mpifidy. Voalohany zany dia tsy maintsy mampafantatra ny olona rehetritsika hoe avozana hoe listy ny mpifidy. Ny tanjona ao anatin'ny fifidianana raha isy fifidianana madio dia ny olom-pirenena rehetra manana zo hifidy mba haneo an'izay safidiny izay mba hanao an'izay safidy izay zany afaka mifidy ary ny safidiny ho voary fa tsy voahodikotina. Azonareo izy inona zany ny zavatra tokony atao amin'izao zany ny antoko politika rehetra na ny ao anivon'ny seny ihany koa tokony miara-mientana hanazava ny sain'ny olona amin'izay fifidianana ho avy amin'ny 2023 zay ary indrindra manentana ny olona handray anjara feno ao anatin'izay fifidianana izay fanamboarana ny lisy fifidianana aloha voalohany rehetra. Dia nareo zany ety tokony mifanentana mifampanontany hoe isika mpikambana ao anatin'ny Antokotiko Madagasikara ve efa ao anatin'isy fifidianana sa mbola tsy ao. Miomana ihany koa tsika ny comité de vigilance miaro safiditsika amin'ny fifidianana zany hoe amin'ny fifidianana ho avy eo mety isy ny arabato na mety misy ny zavatra efa niainana zany doublon triplon dia mitandrina zany tsika rehetra zao. Ny atao hoe manomana ny fifidianana dia tsy ny flora valy manana irery akory tsy ny Antokotima irery
fa nivoaka malagasy ray manontolo zay tena mahatsiaro fangelin'ny firenena sy te ila fiovana ao anatin'izao politika mpitantanan'izao dia mila samy mandray andraikitra. Ny toy tao amin'ny distrika Anambanja ny fampiofanana sy ny fionana tamin'ny mpikambany ny fotony ho any Androany. Nitovy ny hevitra ho any rehetra afa ihany izany fitondrana Ravalomanana. Tamin'ny andron'ny président Ravalomanana izay mpampianatra tsy mba sahirana ny tantana ny raharahany kit scolaire. Mahampy tsara eny hatramin'ny mpampianatra mbala mahazo izay sahaza zay amin'ireny ndesigny mikirakira raha fampianarana. Eo koa gnisan'izeny koa document indrindrandrindra indesinay miasa zay mpampianatra tsy sahirana amin'ny document. Tsy sahirana ary raha zay mbala voapirofo hatreto amin'ny fitondrasana amin'izao tia tsy misy document zay niforogn'ilay fitondrasana teny ampiasainay mpampianatra amin'izao fotoana mbala document tamin'ny andron'ny Ravalomanana. Jereva ilay établissement maro samihafa misy aminay eto io document izay tamin'ny andron'ny Ravalomanana zay no ampiasaina. Magnaraka zegny ny fahitana izy amin'ny feny tsotra ve tena hoe fitondrasana mahavita raha amin'ny fitenenana fotsiny na hoe ambava fotsiny fa tena hoe tsarakaraka n'ilay voalaza ny zavatra vita. Taloha teo olo mamboly, taloha teo ampifaninanana olo mamboly. Ino antony ampifaninanana olo mamboly? Io tsy tombotsoan'ilay mpitondra, tsy tombotsoan'ny président, ino ampifaninanana le olo mpamboly. Tsisy hoe ke mamboly anao ty ampifaninanana, anao ty mahazo vokotra be anao ke amiagna zany tsy asaka ny vokotranao. Tsisy zay. Fa anao mamboly, anao mahazo ninao tompony, bakao amin'izay anao mbola mahazo fagnomezana koa avy aminany. Fa zioty, tanao na zioty fo amin'ny fiarahamoniny. Izy koa olo mamboly zegny mahazo vokotra eto fa tsy mandafo vokotra am'ilay mpiarahamoniny aminany inanan'ilay olo miarahamoniny aminany. Fa zioty olo mandafo vokotra amin'olo misy vola mahasaky prix. Raha araky ny tety-andro navoaka ny CENI, ny volana Oktobra 2024 no tokony hanaovana ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany. Ny faran'ny volana Novambra na ny fiandohan'ny volana Desambra kosa ny fihodinana faharoa raha tsy misy kandida lany amin'ny fihodinana voalohany. Tety-andro tsy mbola ofisialy nefa ity fa ny governemanta no mamoaka ny daty ofisialy. Raha araky ny lalam-pandrenana kosa indray, ny fifidianana dia tokony atao 30 andro mialohan'ny fahataperan'ny fiampitoam-piasan'ny filoha ankehitriny. 80 andro kosa farafahalohany. Raha araky ny lalàna izany, eo anelanelan'ny 7 Novambra hatramin'ny 7 Desambra 2024 no tokony hanaovana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 iny. Fanifarana tamin'ny 13 Septambra lasa teo kosa ny fiampitoam-piasan'ireo mpikambana mandrafitra ny CFM amin'izao fotoana izao. Maro ny andraikitra sahan'ny CFM ka anisan'izany ny fanonerana ireo niarambona noho ny krizy teto Madagasikara ka tafiditra ao anatin'izany ny tamin'ny krizy tamin'ny taona 2004. Tsy norarahin'ny mpitondra nefa ireo lalàna sy ireo fifanarahana ireo ka tsy afananoatra ny CFM mandrapatapitry ny fitoam-piasany fanadetiana avetrany ary eo amin'ny sary sindratsariny Manora Andrimalala. Tsy nojeren'ny mpitondra hatramin'ny farany ireo olona sy orinasa niarambona vokatry ny krizy tamin'ny taona 2004 sy 2005. Ny farana ianty ny fitoam-piasan'ireo mpikambana ao anatin'ny CFM tsy navoakan'ny mpitondra mihitsy ireo didy mirakitra ny anonerana ireo niarambona. Anisan'izany ny vondrona TICO sy ny vondrona MPS izay orinasa ny filomarika Ravalomanana no potehana sy norobaina nandritra ny fanonganam-panjakana notarihany Andrajoel tamin'ny taona 2004. Any amin'ny 300 any izy ireo dia tsy voakasika mihitsy na ny ray. Ny antony voalaza ny lalàna amin'ny andininy fa 7/10 fa décret no milazalaza ny antsipriany amin'ny fombafomba tokony hanaovana an'izany indemnisation zany. Principe et modalité d'indemnisation. Décret no manao an'io. Tsy misy io décret io. Efa nanao initiative zahay tato nanarama manampahaizana dia fanomenay an'ireo ministère tompon'andraikitra ny hoe avant projet de décret fa tsy tohiny izy io mandraky tiany androany. Zahay tsy afaka handinika an'ireo dossier ireo raha tsy voalaza ny
didim-panjakana ny pitsopitsony mikasikan'izy io. Ohatran'izay koa tsy mitsangana ny Fonds national de solidarité. Décret koa ny tokony hanao zay. Tsy misy koa ny petrabola zay voalaza ny lalàna ihany petrabola amin'ny budget panjakana milaza mikasikan'izy io. Efa nampiatsainy ny filoham-pirenena tamin'ny 5 septambra ny filohan'ny CFM Mac Alphonse tamin'ny alalan'ny taratasy fa ifarana tamin'ny 13 septambra ny fotoam-piasan'izy ireo ka tokony everina ireo mpikambana vaovao andrafitra ity androm-panjakana ity. Mandrak'ity ihany koa ny androany tsy mbola misy na dia ny resaka mandeha aza ny an'olo ireo mpikambana anatin'ny CFM. Nandefa taratasy tany amin'ny Andriamatoa filoha ary nisy copie amin'ny Andriamatoa prime ministre nalefako ary izy io nampandalovina tamin'ny assemblée générale nay nalefako tany amin'ny Andriamatoa présidence Andriamatoa prime ministre ny 10 septembre. Zany hoe mbola fotoana mialoha mbola lavalava andro maromaro teo alohan'ny fahataperany fe-potoana mpiasanay zany nampahatsiahiny zareo hoe tapitra ny 13 septembre nge ny fotoam-piasanay. Iny moa zany ny 14 nisy aniny décret de constatation de fin de mandat. Tsy décret d'abrogation iny fa décret de constatation de fin de mandat. Dia ny zavatra tsara tsindrina koa dia zao. Ny CFM dia rafim-panjakana, organe constitutionnel. Zay prévu ao anatin'ny lalam-pandrentsika ao amin'ny préambule sy ao amin'ny andininy fa 2020. Eo ihany koa moa ny feuille de route zay milazalaza an'izy io lasa lalàna moa iny taty aoriana. Ka misy milaza manko hoe ravana ny CFM sisisa tokony avahantsika tsara ny olona sy ny rafitra. Ny olona ny tapitra mandat fa ny rafitra mijanona. Ratsaivina dia anana ny orinasa Tico vola mitendana 1.750 miliara ariary mahery ny fanjakana malagasy noho ny fandrobana ny orinasa Tico tamin'ny fanongana panjakana notarihany Andry Rajoelina tamin'ny taona 2024. Atreto tsy hita taratra ny fanonderan'ny fanjakana Rajoelina io vola io ary mody hodiny fanatanteraka. Efa lasa lalàna nefa io fanonderan'io ary nosiniaviny Andry Rajoelina saingy tsy tanterahany. Fanresaka ny raharaha politika amin'ny ankapobeny eto amin'ny firenena sy ny resaka fampianarana ny minisitry ny fampianarana teo aloha Andriamatoa Paul Rabary notsindriny tamin'izany ny fomba fanendrena ny olom-panjakana sy ny mahatonga ny kalitao ny fampianarana mitotongana ataka azo mitranga amin'izao fotoana izao. Ravitra Zafimainina sy Tahirinena. Varina mandamy fotoana mamaly ny mpanohitra ny olom-panjakana eto amintsika fa tsy mifantoka ny fitantanana sy fandaminana ny sosialim-bahoaka sy fanarenana ny toe-karem-pirenena hoy ny ministra teo aloha Paul Rabary. Very ny asa mitondra fanjakana hoy izy saika nahitana sampona avokoa ireo ministra no tendrena. Ty fotoana ity nahitantsika an'izany hoe ministra Bombo Sisety, ministra Écran Plat amin'ity fitondrana ity misy natao hoe ministra lasa mpitoroteny miteny amin'ny tenin'ny anjely. Amin'ity fitondrana ity misy natao hoe ministra mifanasa vangany amin'ny radio sy ny télé. Mbola afaka petohizana zany resaka izany. Eo amin'ilay dingana rehetra isafidianan'olona misy zavatra adino. Dia tsy ny teknika fotsiny ihany no jerevana, tsy ny politika ihany koa no jerevana. Fa mila fatarina tsara ilay olona. Raha tsy mety ny tendrena dia tompona andraikitra mampanendra. Fa mbola nahita mihitsy hoe ministra teria kianjy izy mitabataba isan'andro dia rehefa ministra izy mbola tabataba isan'andro amin'ny radio. Aveloa ny mpanohatra mitabataba isan'andro amin'ny radio fa zany anjara. Fa anjara ministra tsy andeha amaly mpanohatra ny amin'ny radio. Indrindra radio anao ilay izy fantatra fa tsisy mahavita anao ady hevitra aminao. Fa raha samy manao ady hevitra dia atsoa zay anao ady hevitra. Ianao zany le fomba anao loteria kianja mbola hoentinao ao anaty trano. Taloha ianao nanana radio dia ianao mitabataba amin'ilay radio anao ao. Dia tonga ny fitondram-panjakana ianao dia ny radio-panjakana koa itabatabanao. Tsy misy asina ilay fitonana amin'izany. Tsy ankilany, tompona andraikitra voalohany amin'ny fitotongana ny fampianarana ankehitriny ny mpitondra ho hiatrany izy nanazava noho ity sehatra ity tsy laharam-pahamehana ho an'ny fanjakana ankehitriny. Amiko zany tsy ataon'ny fanjakana vahindohan-draharaha ny fampianarana eto Madagasikara. Fa tsy sany fianarana fampianarana. Fampianarana ny olombelona ny ao hoe olombelona miditra, olombelona mpampianatra, olombelona mivoaka, olombelona ny ray aman-dreny, olombelona ny ao. Amiko rehefa tsy laharam-pahamehana ilay izy.
dia mivokany dia tsotra mitonga nankalitao tsy mahatoky tena ntsony mpampianatra. Olon-kendry sinoa iray no ny teny hoe raha tiana ny hamodika firenena iray dia ny rafim-pampianarana ho aminy ompitehina. Toy ny eto Madagasikara, ambany ny karama an'ireo mpampianatra, amin'ny filafilaina ihany koa amin'ny saram-pianarana ny mpianatra eny anivon'ny anjerimanontolo. Fa tsy emotra ny fanatanterahana ny fikonan-doam-pirenena raha nomafisy ny komity mpikarakara tamin'ity androany ity. Mitoy ihany koa ny fandraisana tolo-kevitra avy amin'ny fiarahamonim-pirenena, antoko politika sy ny fikambanana maro samihafa mahakasika izany. Tanjona ny sorohana ny krizy ara-politika eto Madagasikara aorian'ny fifidianana rehetra ho avy mifanesy eto amin'ny firenena. Ando Miaratiana, Manora Andriamalala. Fototry ny krizy sy ny korontana samihafa teto amin'ny firenena ny olana ara-pifidianana. Tsy mbola nanana lalam-pifidianana tokany Madagasikara hatramin'izay fa niovaova hatrany izany. Fotoana mety indrindra izao anovana sy hanatsaran'izany mba hisorohana ireo tsy nety teo aloha. Ny fiara-midinika sy ny fiara-mentany rehetra ihany no azona vokatra, hoy ny komity mpikarakara ny fikonan-doha nasionaly. Fototra ny aingany ny olana sy ny disadisa politika foana ny fifidianana na mielona nandritra nataoriana. Koa iverinay fa vahaolana ialana amin'izany disadisa momba ny fifidianana izany sy ny disadisa politika eto amin'ny firenena, ny fananantsika lalam-pifidianana tokana. Ary dia nizaniza ilatsaka aoriana na amin'ny fifidianana inona na amin'ny fifidianana inona mbara tonga misy ho atao dia efa voarakitra mialoha, efa teny rana mialoha avokoa ny fanomanana n'izany fifidianana izay ho atao izany. Fiarahamonim-pirenena, antoko politika, fikambanana samihafa no efa resy lahatra amin'izao fotoana izao ny mahazava-dehibe ny sy ny fikonan-doam-pirenena. Tombontsoa ny malagasy tsy vaky volorateo ny fanatanteran'izany ka tsy ilana fisalasalana. Ka anjaran'ny fanjakana no miahia nyzay fikonan-doha zay raha ohatra ka izay no mahasoa ny firenena. Amin'ny maray aman-dreny eto amin'ny firenena zay dia adidiny everinay ny andraisiny anjara sy andraikitra amin'izay fikonan-doha firenena mahakasika indrindra satria tombosoa iombonana no resana eto ary tombosoa ho an'ny taranaka faramandimby. Tompona andraikitra ary tompona antoka-feno amin'izay mety hitranga aorian'ny fifidianana ny mpitondra fanjakana raha minimy ziryziry amin'ny heviny tsy hikandoha. Tsy sina disadisa, tsy sina fifandrohitana intsony ny voka-pifidianana rehetra zay mety ho avy eo amin'ny aoriana. Fa raha tsy misy zay cadre zay amaritana zay lalam-pifidianana zay dia ohatrany iverinay fa efarany amin'ny disadisa ny raharaha rehefa avy eo. Ary raha sanatry avy mivava, averiko sanatry avy mivava ka misy vinavina na sanatry tsy faharesendahatra anatanteraka an'io, manasa tanan'izay ho pilato tompoko. Fa dia tena andraikitra izy tenany ny ho vokatra izany atsoatsy. Mbola mitoy ny fandraisana ireo tolo-kevitra amin'ny fanatsarana sy fanovana ny lalam-pifidianana amin'izao fotoana izao, raha toy ny 10 septambra teo ny voalaza fanifarana an'izany. Maro ireo efa nahavita ny anjarany, na izany antoko politika na fiarahamonim-pirenena. Miombon-kevitra ny rehetra fa zava-dehibe ny sy ny fifanankalozana sy fifampidiniana ny hery-velona rehetra eto amin'ny firenena amin'ny fanatsarana ny lalam-pifidianana mba adio, angarara sy ekeny rehetra, ametrahana ny tena demokrasia sy ny filaminana maritra eto amin'ny firenena. Fa ampianto ny fanaovana hetsika kopia sy karapanondro faobe ihany koa ny sindikany prakitra raha ny fitsarana manerana ny nosy raha nitapaka tao aorian'ny fivirimbe tsy ara-potoana nataon'izy ireo androany tetsy anosy. Manome herinandro ny fitondram-panjakana ihany koa izy ireo amalina ny fitakinana nataony hatramin'ny taona 2024. Mbola Iando Miaratiana sy Manora Andriamalala hatrany. Taorian'ny sindikany mpitsara eto Madagasikara na ny SMM nivoaka tamin'ny fanginany ihany koa ny sindikany prakitra ny fitsarana. Tapaka nandritra ny fivirimbe tsara-potoana ho tanteran'izy ireo androany fa ampiato ny fanaovana kopia sy karapanondro faobe manerana nosy izy ireo. Nandany hanao ny asa ny prakitra eo aza ny tampikarama mitentina 12 miliara ariary mahery hositrahan'ireo rehetra natanteraka ny hetsika fizarana kopia sy karapanondro faobe nivoaka tamin'ny filan-kevitry ny minisitra farany teo. Tsy anatanteraka ity resaka projet na jugement supplétif karapanondro sy kopia tia izahay prakitra na iza anao na iza tsy anao aty izay zany efa tapaka ny hevitray
teto amin'ity azy extraordinaire ty fa tsy anatanteraka an'io zahay zay zany hevitra tapaka teto. Maro ny fitakina nataon'ny sandika ny pirakitra raha ny fitsarana manerana nosy nanomboka ny taona 2012 ka nisan'izany famondratoerana faobe na ny affectation massive ataon'ny fanjakana nandamokatrana nefa ny fionana tamin'ny ministera izay ambaran'izy ireo fa fanaovana tsinotsina azy antony lehibe iray ihany koa andavan'izy ireo ny fanaovana ny hetsika kopy sy kara-panondro faobe. Sa tsy zakany ankizy zany andeha lavitra be zany tsy zakany fa efa mibidina pirakitra raha zany misy ny olona marary misy mpivady voately sara toerana ny ankizy efa niditra efa ho ray volana ny sasany tsy possible intsony ny anaovana an'izany déplacement zany rehefa mifandinika amin'ny ministera nefa zay dia tsy mamaly anay mivantana mihitsy izy ary tsy manaiky fa tanterahana foana zay ihany no valiteny mba mangataka ihany koa zay hatramin'izay fa depuis 2012 ny autorisation de poursuite nay hatramin'izao tsy nomenanay io ny versement zay efa nitakina nomboka tamin'ny 2012 tsisy fianonanay mikasika izany zavatra izany zany rehetra zany miteraka alahelo atao anatin'ny pirakitra rakana tonga anay nanao aza fivorina maiky zao hoe rehefa misy ilainanay ve dia fantatra izahay fa rehefa izahay no manantona dia fa alibiraingona no menanay. Manana ny anjara toerana sy andraikitra makajiry ny pirakitra raha tompona andraikitra amin'ny fankatoavana ny asa rehetra amin'ny fitsarana izy ireo raha ny fanazavana ka mila omena ny asiny. Matetika verimberina foana rehefa mikabary hoe rano sy vary ny mpitsara sy ny pirakitra raha ary ankina ny fampandrosoana amin'ny firenena ny ministera amin'ny fitsarana zay iankinan'izay hoe souveraineté de l'État zay nefa atao anatin'ny ministera amin'ny fitsarana indrindra dia mpanatony asa mpitsarana izahay nefa atao tsinitsinina ny asa rehetrarehetra io rehefa atao rehefa tsy manatoa an'io zahay ary tsy zahay namorona an'izany fa ny lalàna dia tsy misy didim-pitsarana anan-kery dikan'izay zany mifameno ny asan'ny mpitsara sy ny pirakitra raha ary manampy an'izany ny asan'ny mpandrarany fonja ka maninona re tompoko sasany atao hoe loha laharana dia ny sasany atao vody laharana foana dia nefa atsika manindraindra le hoe état de droit marina ve tsika. Manome herinandro ny fitondram-panjakana amalina ny fitakiana sandika ny pirakitra raha ny fitsarana isy ihany koa ny fivoriana ara-potoana iantsona ny pirakitra raha manerana nosy ny 3 septambra ho avy izao io fotoana io no hamaritra ny toy ny hetsika raha tsy mamaly ny fangatahana ataon'ny ministera tompona andraikitra. Fa anisan'ny noresana tao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity ny mikasika ny dian'ny filoham-pirenena ho an'ny Angleterre teo ihany koa ny firesana ny makasika ny fifidianana izay nambaran'ny fandarana miara-manonja fa mety mamofopofona alabato sady izany amin'izao fotoana izao. Mialy rarombana sy Andry Rakotomalala. Mitohatra ny fiazakazan'ny filoham-pirenena sy ireo mpiara-dia aminy amin'ny zavatra tsy lara-pahamehana ny mahazendana ao anatin'izany rehetra izany ny fanaovana tsinontsinona ny voaka malagasy izay efa tena miaina anaty fahasahiranana lalina. Raha ny voalaza mantsy dia andeha hamonjy ny fandevenana ny mpanjakavavy Elizabeta faharoa ny filoham-pirenena sy ireo mpiara-dia akaiky azy. Fandehanana izay tsy ho tanteraka raha tsy misy indray ny fandaniam-bola mihoapapana. Mahagaga fa rehefa ny mpiray-tanindrazana no azo pahoriana toy ny vonana azy ireo mponina tany Ankazobe, ny raharaha Ikongo, eo ihany koa ny fahafatesan'ireo olona narendriky ny sambo tany Antsohihy. Toa tsy hita niara-ny ombina alahelo asiana andevina ireo niara-bona mihitsy ny filoha ankehitriny na ny andro fisaoram-pirenena aza tsy nisy. Ny zavatra tsy lara-pahamehana sy tsy mahasoa ny vahoaka malagasy hatrano ny hazakazahana ho ny vahin'ny fandarana miara-manonja. Raha mandeha ho any ivelany ange mbola dépense ange zany volam-bahoaka ange no andanan'ny filoha sy ny mpiara-miasa aminy any 4 miliara no andanany any Angleterre andevina ny mpanjakavavy tsy manamaivana akory no fahafatesany fa hoy izy hoe lara-pahamehana hoe zany mandeha fataratasy ianao fankiresana ange dia efa ampy zany raha diplomatie ianao tsy mpikambana akory le firenenao amin'ny Commonwealth mbola tsisy ny hoe tena hoe ferahanao mivantana tamin'le mpanjakavavy inona ny alian zany ao anatin'le so mbola misy lara-pahamehana tokony atao mihoatra noho izany tsy adevo aloha le vahoaka malagasy izay mosary any atsimo le tsy manakoanina eto Madagasikara zany aloha zao no tokony ataon'ny filoha sy ny mpiara-miasa maika sy lara-pahamehana ny olona matimaty firy fa manindra eny tsy ankairezana sy aleva prairahanao loatra irena le ray tanindrazanao fa manino ianao tsy mijoro tamin'ny vahoaka tany Antsohihy
zay mampolo ny maty rendrika tanaty sambo tany kongo von'olona maro ny saika ary tsy tonga tany akory maro tany afarafangana ny atao amintsika ary tsy jerevanao ve dia ny olona hafarindray zany no alea ao anaty ny resaka mikasika ny fifidianana ihany koa ny fandaharana androany tsy vahaolana ny fihazakazahana amin'ny fanaovana kopia faobe ary tsy fotoanana izany izao hoy hiada satria toa efa manome endrika alabato sahady izany mbola no mafisiny ity mpanao politika ity ihany koa ny tokony rosoana amin'ny fikaonan-doham-pirenena ty le fitsarana faobe famezana kopia faobe ty aloha tena tsy mety mihitsy le izy amin'ny fomba fanaovana azy satria tereko masaka ohatrany voalobotraza hanenjehanao fotsiny an'ilay isa hoe tokony ho zao ny isan'ny mpividy de lasa manahirana raha tsy ampy rotapitrisa zany zao le isao de karapanondro rotapitrisa tsy maintsy hovitaina nefa misy commune miasa ara-dalàna tsy ampy fitaovana na ny olona efa maka karapanondro aminy ary tsy mahazo ny tsara vita mihitsy ny fanana an'ilay olona n'ilay kopia aveo vita ny fanana an'ilay olona n'ilay karapanondro izay vao mandeha ny fanangonana ny anaran'ireo olona mifidy satria raha efa azonao deny zao sady ny anaran'ireo olona mifidy de nefa n'le olona nahazo kopia vaovao reo misy efa ahazo karapanondro vaovao tsy tafiditra indray ao anatin'ilay lisy-pifidianana de efa zavatra manahirana zany ny zavatra misy amin'io kopia faobe resanareo inge de zany hoe isy olona zany efa manana karapanondro izy fa mety homena kopia amin'ny anarana olona hafa indray aka kopia izy de hafa indray ny anarana hoentiny de manana kopia izy hafa ny anarana hoentiny de maka karapanondro izy hafa ny anarana hoentiny de mitsoratra ao anaty lisy-pifidianana izy amin'io anarana io de afaka mifidy izy amin'io anarana io afaka mifidy izy amin'ilay anarany teo aloha zay samy anana ny karapanondro zany ny zavatra azo antoka fa misy tsy nisy an'izany ary teo moa nisy ny hoe anarana doublon ka maika avatsisy ary io manahirana amin'ilay mpitondra sasany zay milaza hoe tsy mahafantatra an'izany doublon zany mba aleo andeha amin'ny fotsotra atsika ananana fifidianana milamina tsy hiteraka korotana tanatina parti politika ny tatana fifidianana tanatina parti politika fantatro tsara hoe na ny fombafomba rehetrarehetra isin'ilay alabato noresana tao anatin'ny fandagana miara-manonja androany ihany koa ny mikasika ny famatsim-bola nataon'ny Rosia tamina firenena manodidina ny 20 nanomboka tamin'ny taona 2024 ka anisan'izany i Madagasikara nametrahany mpamakafaka ara-politika efa nihitra zafy manatany fanamariana ny mikasika io fanadiadiana nataon'ny sampam-pitsikilovana Amerikana io nambara fa ireo trangan-javatra io tsy nanamelohan'ny Madagasikara ny Rosia noho ny fanafiany any Ukraine ahina ny mbola mety isiany sazo any Madagasikara mikasika izany. Lafim-bavaony teo karena hatotosany ariva teo ny fifanaovatsy ny mpiara-miasa ataon'ivy ny orinasa Jirama sy ny orinasa roa izay varotra angovo amin'ity orinasa mpanjakana ity. Tsy afaka ny mbola ilaza aloha ny Jirama fa foana tanteraka ny delestazy na izany aza satria ireo orinasa ihany no isitraka ny tetikasa izay vanomboka amin'ny volana Septambra. Ravirazafi mahenina sy Tahirinena. Atsiela izay no nanao ny antsoina hoe tarifo Optima Business teo anivon'ny orinasa Jirama natokana ho an'ireo orinasa ihany ity tolotra ity. Ho ana orinasa iray mpamokatra lamba nisafidy izy ireo ny trandraka angovo avy amin'ny herin'ny masoandro ao Antsirabe ary varotra ny mihoatra ny filan'ny orinasa ho an'ny Jirama izay ao anaty fatiantoka amin'izao. Ny aiky ny tompon'ilay orinasa teto fa ambony ny vidin-drira isambolana ary zaka miaraka amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana. Mendrandry ireto mpandrara fa tokony anamaivana ny orinasa ilay tarif Business Optima. Notamment dans les industries lourdes pour lesquelles finalement la facture énergétique représente un poids important dans le compte de résultat de l'entreprise. Nous allons avoir des besoins accrus en électricité. Ce sont des investissements avec des durées d'amortissement qui sont importants. Et pour nous, c'est vraiment important d'être main dans la main avec le gouvernement et la Jirama pour essayer de définir une politique de tarification sur le long terme. Nous avons participé aux discussions sur Optima Business. Ça représente quand même au final, sur la moyenne tension, une hausse de 80% du prix. Vous imaginez que c'est extrêmement important, en plus du reste des inflations. Nous avons accepté cette première étape, mais c'est important de savoir sur les 10 prochaines années
comment est-ce que ce tarif va évoluer? Ny efapolo isanjato ny angovony oatra ny filana no vidin'ny jirama ka raika amby efapolo sy telonjato ariary ny iray kilowattheure. Izany hoe mahavita mamokatra herinaratra aza amin'ny telonjato sy arivo kilowattheure. Atsy ampanarenana ny fahatiantoka nefa izany raha tsy orinasa maromaro no mivondrona nampy ny orinasa jirama. Fatatsika tsara fa mbola ao anatin'ny fahatiantoka ny orinasantsika amintsika amin'izao satria lafo kokoa ny famokarana, ny saran'ny famokarana ny herinaratra raha oharina zany amin'ny amarotana azy. Apahany ny surproduction zany na ny excédent de production hatramin'ny efapolo isanjato an'izay production an'le orinasa zany amin'ny alalan'ny angova zavaozana dia afaka ho amidiny amin'ny orinasantsika jirama dia afaka injecter zareo zany io ampahany surplus de production an'io aty anatin'ny réseau interconnecté atsika eto Antananarivo. Raha ny vina manko raha tafakatra hatrany amin'ny 4 ka hatramin'ny 5 isanjato any ny ampahan'ny autoproduction eo anivon'ny production jirama dia veritreretina fa hitantsika tombontsoa betsaka zany. Ireo orinasa ihany no voakasika amin'ity tetika say ity. Mitono izany fahatapahan-jiro an'ny sarababem-bahoaka satria tsy ampy amaly ny filan'ny mpanjifa ny famokarana eo anivon'ny jirama ankehitriny. Ny lafomba voan'ny sosialy dia nirongatra izay tsisy tato anatin'ny indrindra tato anatin'ity herinandro ity ny trangana tsy fandriampahalemana teto Andrenivohitra vaky tranona fahatesan'olona fidiran'ny mpanendaka ankeriny anaty fiara fitateram-bahoaka sy ny maro hafa. Manao ny asany tokoa ve zany ny eo anivon'ny mpitandro ny filaminana manana fahefa-mividy ambina ny trano ve ny olona efa anatin'ny fahasaranana. Mamaly izany fanontaniana rehetra izany ity fanadihadiana nataon'ny Ravina Zafimahenina sy Tahiriny Aina ity. Ireo mpanambola ihany no afaka miaro ny fananana eto amintsika. Mionona amin'ny andro masom-pokon'olona sy ny fitsirihana amin'ny alina atao amin'ny tandro filaminana ny akamaroan'ny olona sisa. Misy vavahady daholo ny elakelan-trano tsy fandriam-pahalemana. Dia izany raha mbola misy mangalatra ihany, mbola misy tafatsofoka ihany dia mangalatra izy vavahady izay koa mbola angalan'ny zalahy. Le mpitandro filaminana fotsiny tokony renforcer an'le sécurité le manao la ronde zany a. Dia ty moa efa misy an'le VFP sy le miara-miasa amin'ny mpitandro filaminana ihany dia somary misy tahotra ihany izy amin'ny alina. Matahotra aloha matahotra satria ny jiro tapaka le papakely tsy mananasa koa ty be dia be dia le fokafoka moly any ambady matika dia reny le matetika manendaka zany. Amafisina mihitsy zao ny hiditranoko tsy fandriampahalemana efa hainao ihany. Efa tsy ny sarababem-bahoaka intsony ihany koa no afaka manjifa ny haron-trano amin'ny alalan'ny vy ho imamy amin'izao. Noho ny fiakaran'ity akora ity efa mihoatra ny 100 isanjato ny akatra ihany koa ny sarany. Lasa ohatran'ny efa karazany fiditsarangan'olona izy ny afaka manao an'le izy amin'le kohany somary miakatra kely. Grille de protection taloha raha ohatra hoe calculena par mètre carré zany izy io dia nisy izy teo amin'ny 400 000 ohatrohatran'izany 600 000 teo fa zao zany efa amplissin'izay daholo efa miakatra any amin'ny 700 000 750 francs zany hatrany amin'ny 1 million any dia porte métallique eo amin'ny tsotsotra eo amin'ny 3 millions 250 eo 2 millions 750 fa vaty be moa zany dia midépendre amina mesure raha ohatra hoe mitotala any amin'ny 5 mètres any zao ohatra dia mety any amin'ny 17 millions de FMD. Samy mandray ny fepetra mifanandrify azy ny tsirairay noho izany amin'ny fiarovana ny tenany sy ny fananany. Ho an'ny commune Ampitatafika izay hiara ny fanafiana amin'ny tampiadiana matetika voatery nandray fepetra ny tompony andraikitra. Fandriampahalemana dia efa natao teny miera miaraka tamin'ny gendarmerie sy ny erivelona ety an-tanàna fa hanao fitetezana isam-bohatra amin'izay ny commune manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ilazalaza amin'ny vahoaka ny fepetra tokony atao mba isiany fandriampahalemana kokoa. Anisan'ny zava-dehibe amin'izay ny bokim-bahiny izay mamaritra hoe iza mariny ilay tolorehetra satria betsaka ilay olona manao trano izay tsy fantatra amin'ny fiaviany. Na izany aza mipetraka ho lesoka ary manimba ny fiarahamonina malagasy ny fiovan'ny andraikitra mitandro filaminana sasany tsy ny vahoaka no arovana fa olon-tokana ny akamaroany. Hitantsika fantatritsika mitandro filaminana izay mivangonga eto Antananarivo raha hoe miandry andrim-panjakana mitandro filaminana atitsy andraikin'izany fa tadio fa mitandro filaminana nge miandry olona mpanambola privé mitandro filaminana izay mpiasa mpanjakana izay tokony hiandry sy ambina ny vahoaka malagasy miandry mpanambola dia orango ny ahafahany vahoaka tokan'izany.
Vaovao avy any amin'ny fatra dia mbola betsaka ireo lesika mahakasika ny fomba fitantanam-bola ny fefy amin'ireo sekoly fanabeazana fototra misa sivy any amin'ny farim-piadidim-pampianara-manakara amin'izao fotoana izao. Fantatra izany nandritra ny fanadihadiana nataony nitetika asa skora na ny fanaraha-maso ny olom-pirenena ataony firaisamoam-pirenena momba ny mangarary sy ny tamberana ndraikitra eo amin'ny fanabeazana tany antoerana. Fangisa José Leto, MPS Manakara. Mbola betsaka ireo lesika mifananganana sy ny fantanterana asa, indrindra ny fitantanana amin'ny ankapobeny eo ny mifefy ho an'ny sekoly fanabeazana fototra izay rana mitetika asa skor ato agnatin'ny farim-piadidim-pampianarana Manakara faritra fitovinany. Fantatr' zany nandritra ny fanaraha-masona tao tamin'ireo sekoly misy iaraha nitetika asa skor miasa. Hita zany tao anatin'ireo le sekoly 20 zay nanaovana an'izay fanjoina sy fanaraha-maso zay dia nahitana fa nisy lesika teo amin'ny fitantanana fefy amin'ny ankapobeny nanomboka tany amin'ny fananganana zany ary teo ihany koa fanatanterahana ny asa. Nisy ihany koa lesika teo amin'ny fitahirizana andreo antoa-taratasy zany satria ny antoa-taratasy dia lasa anisan'ny zava-dehibe ny fananana fitahirizana izy ireny mba hisiny ny fampitokisana zany eo amin'ny vahoaka entina sy ny ireo mpitantana zany eo anivon'le bureau permanent na hoe bureau maharitra moa zany. Teo ihany koa nisy lesika ihany koa hita tamin'ny serasera zany hoe tsy ampy zany ny fampalalana hoe inona marina ny tena andraikitra zany ratsa mangaika amin'ny fefy zany satria misy ratsa mangaika telo moa zany ny fefy dia ny bureau maharitra ny fivorimbea ary ireo komity mpanjoya sy mpanara-maso. Dia tsy miasa amin'ny tokony asa tokony atao zany ireo olona zay atao hoe voafidy membre an'izay bureau maharitra zay ohatr'izay koa le komity mpanjoya zay tena tsy ahitana tatitra mihitsy zany mahakasika an'izay. Olana ihany koa ankehitriny ny famerenana ireo ankizy izay efa nitsokan-darana sy ny fampidirana ankizy vaovao hiditra an-tsekoly anoho ny fahasairana ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao. Ary ny tena zavatra olana tena ngezabe eo amin'le hoe famerenana ny ankizy hiditra any an-tsekoly sy ny fampidirana an'ireo vaovao zany hiditra any an-tsekoly. Maro ny ankizy no mitsokan-darana amin'izao no ny fahasairana maro samihafa dia tokony hisy ny fijerena an'ireny ankizy ireny zany ka anisan'ny votoatin'ity atrikasy ity zany mandritra ny efatrandro izay iarahana midinika eto ny fomba anatsarana ny fandraisana andraikitry ny bureau maharitra eo ihany koa ny komity mpanjoya ary ny fivorimbe. Ireo zany tena jerevana akaika mandritra n'ity dia misy tantsoroka maromaro zany ho ataon'izy ireo any amin'ny fefy dia any amin'ny commune zay andraiketany rehefa vita ty fifanofanana ty zany mandritra n'izay efatrano zay. Tsy misy afa-tsy fananana sekoly iray aloharanimbola ankoatra ny kesekôly no vahaolana amin'ireo ezaka rehetra ireo. Amin'ny ankapobeny dia saika anjakan'ny kolikoly asiny tsy fangararana trano ny fitantanam-bola ny fefy saingy sisy afaka mitoroka no tsy fisian'ny boaty fandraisana fitarainana eny nivon'ny sekoly. Na izany aza dia tombony ho an'ireo niatrika ity atrikasa ity ny fahafantarana ireo andraikitra sy ny fisarana andraikitra eny nivon'ny zapy tsirairay avy. Lafim-baovao fahasalamana raha sibatra manoloana ny fiovaovan'ny toetry ny andro ny rehetra amin'izao fotoana izao mipoitra avokoa ireo aretina maro samihafa indrindra ny aretin'ny taovam-pisefona. Mila mitandrina hatrany ny rehetra amin'ny fomba fiaina isan'andro ka anao toy ny anak'Andriamaso ny fahasalamana. Ando miaratiana Manora Andriamalala. Anorana mety ho arahin-kotrika ny faritra Tsimonosy ny manomboka ny oalina hatramin'ny fiandohan'ny herinandro io raha nambaran'ny teknisiany ao anivon'ny sampana mpahamantatra ny mety toetry ny andro. Misy fikorotana ny atmosfera ny amin'ny faritra iny ary mety hihitatra eto afovoan-tany zany ka hampisy fiovoany ao amin'ny toetry ny andro.
Kilan'izay ihany koa ny orana efa mahazatra noho ny varan-kazany amorontsiraka savana manjorofo any Antsinanana dia saika amin'ny toetr'antrany ato anatin'ny telo andro avy. Raha mahakasika ny maripana indray tsy dia misy fiovana firy aloha izy ato anatin'ny roa andro avy fa manomboka amin'ny alatsinainy tombanana isy fiakarany ny an-dalana ny maripana saika manerana ny nosy. Amin'izao faran'herinandro zao dia manodidina eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 1.0 degré zao maripana ambany indrindra ho an'ny faritra anatiny, eo amin'ny 2.20 ka hatramin'ny 5.20 degré ny maripana ambony. Mahazo vana ary mirongatra manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro amin'izao ny aretin'ny taovam-pisefoana sy ny gripa. Mitondra faisana ny ankizy sy ireo olona marefo ka mila fitandremana goavana. Vajina ny manao dokotera teny, mila amafisana sy ampitomboana ny hery fiarovana amin'ny fihinanana sakafo maro loko sy miovaova, indrindra ny fanaovana fanatanjahantena. Manatombo izy amin'izao satria le toetrandro mangatsiaka mafana mangatsiaka, eo ny rotsakorana kely sy ny herika dia mihetsika daholo ireo alergia, tsy fahazakana an'ilay hatsiaka sy ilay hafanana miovaova. Voansery zareo izay mifamboana kokoaka kely, avy eo izy raha asmatika izy na misy arety tratra hafa dia raha avy eo seposepotra kely zareo. Ny fitsaboana izay aloha tsy arakaraka ny zavatra hitan'ny dokotera ao. Raha izy raha ohatra ny hoe cabinet médical izy eto alefany any amin'ny hôpitaly lehibe izy ka aloha dia arakaraka ny hitanay mpitsabo ao zany hoe zao no ataonay, zao no ataonay. Misy ohatra manantona mpitsabo ihany dia eo ny mpitsabo mahita hoe sery, gripa sa allergie sa covid-19 ianao. Ny mpitsabo tsy hoe voatery hoe lafo be fa efa samy misy hoe misy ny CSP2, misy ny mpitsabo izay mahazatra anao sy falehanao zany atony foana mpitsabo, satria raha ohatra ka manao fitsaboana tenanao ianao zany ohatra ny dia lasa mihataraiky. Eo anelanela ny volana Jona, Jolay ary Aogositra ny atiririnina, mamarana ririnina ny volana Septambra, Oktobra, Novambra kosa no vanim-potoana manasara taona na ny lohataona zany. Mizaka ny tseran'ny aina sy ny fiatraikany fiovaovan'ny toetrandro ny rehetra amin'izao fotoan'izao. Tsy eto Madagasikara irery fa maneran-tany mihitsy izay vokatry ny tsy fanajana ny tontolo iainana ataon'ny olombelona ihany. Miametatra hatrany ny fahavoazana raha tsy mandray ny andraikiny ny rehetra. Nanome fampitandremana mihitsy azy ny teo anivon'ny firenena mikambana tamin'ny alalan'ny sekretera jeneraliny Antonio Guterres manoloan'izany. Raha nitatitra nataon'izy ireo mantsy dia niakatra avy dimoeny amin'ny tokony ho izy ny fiovan'ny toetry ny andro tato anaty ny 50 taona. Fahototo-saina any Antsiranana ny taom-baovao iraisan'ny malagasy amin'ny anarana hoe lohataona. Fampihavanana ny samy malagasy no tena tanjona amin'izany, ary rehefa lany era ny be sy ny maro tamin'ny alalan'ny zaikabe izany. Naneo ny alahelo ihany koa ireo mpandala ny fomba malagasy ny amin'ny tsy aneke ny mpitondra ny andro tsy asana mandritra ny fankalazana ny taom-baovao malagasy. Fanatetiana avy hatrany ary eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Manora Andriamalala. Lohataona io marimatra iraisan'ny foko 2020 monina eto Madagasikara ankalazana ny taom-baovao malagasy izay entina anandratana avo ny firaisan-kina ny fokom-pirenena malagasy. Tapaka nandritra ny laniera ny be sy ny maro tamin'ny alalan'ny zaikabe, fa io ny vanim-potoana ny lohataona io no ankalazana ny taom-baovao malagasy iraisana. Kalazaina amin'ny 28-29 septembre hatramin'ny 1er octobre 2022 ny lohataona iraisan'ny malagasy izay atao any Antsiranana iarahana amin'ny sirifasy sehatry ny ray aman-dreny ara-drazana amin'ny faritany Antsiranana. Tianay ny milaza etona fa efa voafaritra mazava ny fandaharam-potoana rehetra araka ny fanasana izay efa aparitaka amin'izao fotoana. Ministra anankiroa ao anatin'ny gouvernement Tatsay Christian no mitsipaka ny anaovana ny andro tsy fiasana fa andraisan-karama na ilay antsoina hoe jour férié mandritra ny taom-baovao malagasy ho hiatrany ny fanazavana. Ny fifanantonana efa misy satria efa mifanasa amin'ny fety izay atao. Fa io araka ny fiteny hoe ny zavatra voizin'ny KMTM mamafy dia ny unité nationale, ny firaisan-kinan'ny pirenena. Zay ny zavatra voizina satria naiza eto Madagasikara na avaratra na atsimo na andrefana na atsinanana iray ihany ny lohataona. Ny vanim-potoana ny lohataona dia manomboka ny volana
o septembre, octobre, novembre, décembre, septembre anivony. Noho izay zavatra zay no nahatonga izany fakankevitra nataon'ny ministera izany nandresy tamin'ny salanisa 7.70 isanjato rehefa nitety ny faritra 2 ary tsorina mazava eto fa mampalahelo ihany ny situation eto amin'ity firenentsika ity satria rehefa nisometiavina tany amin'ny conseil ny volavolan-kevitra de membre de gouvernement anankiroa no nanohatra de tsy sa ny décrété ny fanjakana. Ny malagasy mampiray firenena mamafy komity mpikarakara ny taombaovao malagasy moa no mpikarakara ity taombaovao malagasy iraisana ity. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena no antsika manakatona ny fiarahana amin'ity ariva ity fantatra matsy fa dia mihamafy ny toedrara ao ity hatramin'ny androany. Saika ahitana fitokonana avokoa ny tanàna lehibe any an-toerana amin'izao fotoana izao. Nanampitrotraka ny fahatezeran'ny mponina ny filazan'ny governemanta fa tsy afaka hanome famatsim-bola intsony amin'ny fitsolika izy ireo. Jessica Miray, Andry Rakotomalala. Anaty krizy tanteraka ny any Haïti amin'izao, raikitra ny fitokonana, fanakan'andalana ary fandrobana ho malalaka misy hatramin'ny androany. Tao amin'ny renivohitra, tao Port-au-Prince sy ny tany amin'ny tanàna hafa manodidina. Ny tao amin'ny tanàna ny Gonaïve izao, olona 10 no nanafika ny fikambanana katolika, Caritas sy ny PAM na ny programme alimentaire mondial na fikambanana iraisam-pirenena misahana ny sakafo. Raha araky ny fijoroana vavolombelona nataona poniny iray, betsaka ny sakafo aty Haïti, saingy maty mosary izahay. Tsy mba hampandray anjara amina fitokonana toy izao aho, hohatrany ny nambarany, fa tamin'ity aho tena hanohitra amin'ny farany. Tao Port-au-Prince, efa voatafika ny fahitalavim-pirenena. Efa maro tamin'ny masoivona nakatombaravarana, toy ny masoivon'ny République Dominicaine. Efa mambolana maro moa naharitra ity krizy tany Haïti ity, noho ny firongatra ny tsy fandriampahalemana, ny fiakaran'ny vidim-piainana ary ny tsy fisiany solika. Dia izay koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona tanteraka ny fotoanan'ny fampirahalamavao tamin'ity androany ity esoraka ianao naraka izany hatramin'ny farany famelohan'ny sarantsika dia ampahafantarika ianao fa ny fandarana ahoana marina arahin'ny fandarana global news avy hatrany no arahinao aoriana izao fotoanan'ny fampirahalamavao izao. Aoriana izay kosa ny série na ny andian-tantara mitondra lohateny hoe Gli, ny ronan-tsary indray amin'izao mitondra lohateny hoe Jack Reacher izay no arahinao aoriana izay rehetra izay veloma tompoko.